dia falo miarabanao vidéo ray vaovao no tolotra anao anio vidéo présentation any lay compagnie antsoina hoe S group. Ezahako azavaina complet zany mahakasika an'ity système anankiray ity marotsika no manontany momba anazy ity. Mialohan'ny tena niboatsika aloha de tsara mifankafantatra zao salanarandrena solony ihany no mipresente aminao an'ity système ty zany zao ao anatin'ny page Facebook zao salanarandrena solony ihany hitanao eto amin'ny sary ety dia azonao atao ny miklika n'ilay suivina follow de maharaka an'ireo poste mahasamihafa ataoko eny amin'ny mirako eny ianao satria fa fenofeno nisy any namana ary anio mahakasika an'izay S-group zay manana données maromaro tsika mankalaza ny fahatelo taonany tamin'ny anio zany 18 octobre 2022 mankalaza ny fahatelo taona katroka zany nisian'ilay système ary maromaro ny données azotsika hitantsika zay amin'ny mur nataoko enireny ary zay no antony ihany koa nanaovako an'ilay vidéo présentation. Mbola azonao atao ihany koa fandray ihany koa ao anatin'ilay page zao salanarandrena solony aina ihany ato no anarahanao an'ireo poste maro samihafa ataoko na sary io na vidéo dia afaka klikenao tandrify photo nijery an'ilay photo anao klikenao tandrify amin'ilay plus na more ato de misy an'ilay vidéo de ato no anarahanao an'ireo vidéo maro samihafa. Ny tontolo ny asa amin'ny internet de misy ana ary ny ataoko majorité ny poste ato dia saika lay S group no hitanao sy ireo vokatra n'ireo ekipa ao anatin'izay S group zay. Dia mbola azotsika tenena ihany koa ny réseau social hafa misy anay mbola azonao atao amin'ny contact ana amin'ny Instagram zay Sosilahirandria tatsika etya mbola S group ihany hitanao ombenimbeny any zany na ty amin'ny LinkedIn ohatra ihany koa Sosilahirandria solony aina dia mbola S group ihany na ty amin'ny Twitter ihany koa Sosilahirandria S group fa aty moa zany amin'ny Twitter saika matetika resaka crypto no tena betsaka ato fanaisana zany ny main profil ko eto zany de hitantsika fa S group ary ato ihany koa mipublier an'ireo ataontsika hoe affiliate marketing zay business hafa misy anay eo ihany koa ny monde ny crypto mazava ho azy ary zay moa zany tena mibahana atao anatin'ny Twitter de ny resaka crypto de mahatonga an'ilay hoe crypto mada hitantsika amin'ny pseudoko ety. Ary ny amaranako azy amin'ilay resaka social media teo dia lay canal YouTube ato no anaranao an'ireo vidéo maro samihafa ary afaka téléchargenao ireo vidéo vao miditra ny canalako ianao de misy an'ity vidéo tonga de pop up voalohany amin'ny page home na home page hitantsika ety dia ity ny présentation amin'ny teny anglisy n'izay S group zay nataon'ny parrain koa ary any zavatra rehetra voalaza ao dia hitanao amin'ny description lavalava iny texte iny ao miaraka amin'ireo roa maro samihafa afaka jerenao anazy. Dia ity roa ity no ahafahanao mitondra amin'ny blog anankiray ohatran'ity ato no anaovanao ny guide ty famoezana n'ilay présentation teo en 10 minutes n'ilay présentation ny S group amin'ny ankapobeny dia klikenao ato rehefa hanao inscription ianao ato bonus ato no misy ny torolalana rehetrarehetra mitondranao ato amin'ny blog anankiray ahoana ny créer compte S group sy ny S wallet zay portefeuille ny S group manokana anazy manokana indépendant zany io ary ahitanao resaka fiat sy crypto zany ao anatiny ao na dollar io na euro dia afaka ataonao ao anatiny ihany koa. Dia création de compte mazava ho azy ohatran'ny tatsy amin'ny voalohany teto ihany fa
ato zany somary détaillé kokoa li izy de eo ny fifandraisana amiko amin'ny Facebook na Telegram. Manazava ny esoaly amin'ny akapobeny page anankiray iny dia ato ny ataontsika back office orientation, zany hoe ny fidikidinana amin'ny onglet rehetrarehetra ao anatin'ny back office dia ny fomba fampidirana fond sy ny fanaovana ny investissement ao anatin'ny S group no arahanao amin'ny vidéo iny. Ary ny manaraka moa zany tia ny raha tanao karazana simulation anao de tia ny fichier Excel, présentation sy ny fichier Excel calculateur zany afaka anaovanao simulation. Présentation zay eo ataoko aminao ity tamin'ny 2 juin 2022 lasa teo dia ity karazana bonus avy amin'ny parrain koa ty vidéo anankiray ity zay mampahafantatra antsika amin'ity page manaraka aty amin'ny atsipiriany. Ary reo ataontsika hoe leader ao anatin'ny compagnie amin'izao fotoana zao misy anankena reo fa manana ny capital ny ekipany mihoatra ny 25 millions de dollars ary efa nahazo bonus maromaro tamin'ny système. Ary bonus farany azon'izy ireo moa zany dia ilay 1 million de dollars de chaque. Atsika eo amin'ny sary mendreo ary misy vidéo momba an'izay amin'ny canal YouTube an'izy ireo afaka jerenao. Dia teo ny totsika présentation complet zay naranao ary amin'ny canal YouTube ko iny amin'ny teny anglisy inona veriko ety dia ny tompon'ny système dia misy tela izy ireo mbola verenantsika io rehefa avy eo ary misy ny représentant marketing ny système dia Fadima Masorova ato ny biographie ny afaka rahanao ary ireo fantanina apetraky ny olona ombenimbeny mahakasika an'ilay S group afaka klikenao ato dia misokatra amin'izay fantanina fapetraka ny olona matetika mahakasika ny S group zay dia ao amin'ny hitanao ny valiny ihany koa. Ny nisy ny ireo ataontsika hoe hetsika goavana iarahany mpikambana tany Dubai efa indroa metaona tamin'ny 2020 novembre 27 au 29 novembre 2020 dia ny faharoa tamin'ny 7 zany hoe 4 au 7 décembre 2021 ary misy ihany koa ireo ataontsika hetsika ny anivonivony ny firenena zay betsaka mpikambana indrindra toy ny tany Russia hitantsika eo ireny tany ihany koa ny tany Turquie. Dia vidéo farany manazava nylay fiarahaminao miasa amina ekipa zany na ny fananganana nyreny partenaire business iarahanao reny. Zay amin'ny akapobeny hitanao mitorolalana mahakasika an'ilay blog ato reny. Dia tsiriko aty amboalohany indraindray zany blog ity no hitanao zany hoe ity S group _blogspot.com ty na lay 300% de profit par an hitantsika ety zany hoe 300 isan-jato na profit isa-taona. Blog anankiray ihany koa izay nataoko hoe easy system /blogspot.com zay raiky amin'ireny zany hitanao amin'roy ataoko eny amin'ny postako eny reny dia afaka rahanao reo vidéo fohy anaky telo reto dia rehefa avy eo klikenao le hoe check it out de miverina ohatra mahazatra atao anatin'ilay torolalana an'ilay étape par étape atao anatin'ilay blog ohatran'ny teo. Zay amin'ny akapobeny présentation momba ny tenako manokana fa lay compagnie amin'ny akapobeny zany zao amin'ny fankalazana an'izay faha 3 taona an'izay dia
misy données anakiroa ato na avy any amin'ilay compagnie amin'ny ankapobeny sy ilay portefeuille zany, dia azavaiko kely io aloha mialohan'ilay tena présentation ataontsika zany. S-groupe na Sincere System Group dia tany amin'ny février 2018 no nisokatra le compagnie ary mitohy foana hatramin'izao tsika miteny zao. Dia miteny izy eto tamin'ny publication officielle zay nalaiko tao anatin'ny telegram iarahan'ny groupe amin'ny teny anglisy ity zay nataon'ny parrain koa ato ambony ato le poste ty nataon'ity monsieur Roselan ty le izy dia amin'ny ankapobeny zany ny données officielles zany am'izao dia mahatratra any amin'ny 7 sy 7 mahery zany hoe 7 sy 7 mahery ireo olona investisseur ao anatiny. Dia akoatran'ireo tsy niinvestira zay teneniko zay ary misandrahaka manodidina ny 8 firenena zany ireo olona 7 sy 7 mahery ireo. Dia misy birao anaky 7 enregistré ary légal misandrahaka na firenena vitsivitsy. Dia birao 7 zany no efa mijoro zany zao. Dia ny ao anatin'ny compagnie zany misy type d'investissement anakefatra, raha anakiray fotsiny izy tany ampiandohana lay S Forex fotsiny de am'izao zany izy lasa anakefatra ho azavaiko amitsika eo zay rehefa avy eo. Raha mandeha amin'ny site officiel ianao amin'ilay sgroup.io dia ity lay anakefatra, ty hoe S Forex, S Pharmaceutical, S IPO ary S Charity. Dia misy ray namany ary ao, misy an'ray resaka mining zay ihany koa fa ho azavaiko amitsika zay rehefa avy eo. Venatsika ary misy moa zany fa manana an'ilay S-Wallet zay atao plateforme ataontsika goavana be anakiray tsy mijana ho portefeuille fotsiny fa misy karazana section maro be ao anatiny ao, misy fampianarana, misy écosystème anakiray ihany koa zany mitokana lay S-Wallet zany. Dia sady misy ataontsika azonao anaovana échange ao zany na fiat io na crypto, tonga de eo eo dia vita. Ary misy an'ilay fampianarana vao nisokatra vao aingany moa zany izy io resaka fampianarana io ao anatin'ny tontolon'ny investissement zay ao anatin'ny S-group amin'ny ankapobeny. Dia ny défi-njareo manaraka zany dia ty S-pad ty mbola tsy de fantatro ino ny tena tiany tenenina amin'io dia ihany koa ny crypto trading zany hoe asina plateforme section na fanaovana trade zany ao anatin'ny S-group ary ny manaraka dia lay S-bank zay angambany asura fa tokony raha-tratran'zareo amin'ity farany taona ty S-bank ty amin'le fiaonana fahatelo atao any Dubai amin'ny faraparany taona ty dia mety amin'iny taona ho avy iny zany. Dia efa mikarakara an'ity ao Dubai ao zareo miaraka amin'ilay S-carte zay ao anatin'ilay S-Wallet zay olona ambony level moa zany efa manana an'ilay S-carte amin'izao fotoana zao, zay azonao ampiasaina na iza na iza eto ambony tany zany le carte bancaire iny fa ny mbola ambanimbany level zany mbola tsy manana liste zany fa sura fa raha mipetraka lay S-bank dia afaka manao échange ianao na iza alianao eto ambony tany dia afaka mampiasa an'le carte ihany koa. Dia ao anatin'izay ihany koa misy an'ilay avy any amin'ny
esoalia raha ny fivoarany zay posta vao nalaiky vao teo tany amin'ny groupe telegrama ny esoalia. Dia raha mijeritsika dia araka nambarany ato dia mahatratra eo amin'ny 2 alina mahery eo ny mpampiasa n'ilay esoalia isanandro. Dia misandrahaka any amin'ny 120 pays zany mahery 120 pays mahery ny misy anazy zany ary sécurité mampiasa n'ilay atsotsika hoe 2FA na le Google Authenticator dia mora ampiasaina be ary tsotra kely ny interface-ny ary sady misy application amina Apple sy Android zany hoe efa misy application izy roa. Dia mazava ho azy aleo zavatra efa niteneniko teo afaka manao dépôt amin'ny cryptocurrency anao zany hoe amin'ny monde crypto manao dépôt anatiny ary misupporter na dollar na euro ihany koa le izy no sady afaka mividy ianao no mivarotra amina fotoana fohy kely juste clique vitsivitsiny ataonao fa tsy clique lava be. Dia afaka anaovana liquidité ihany koa anatiny zany ary misy ny antsoina hoe cross chain zany hoe blockchain mifandray zany ao anatiny ao zany. Dia misy ihany koa lay ataontsika hoe fanaovana ny retrait 24 heures sur 7 zany hoe non stop zany lay retrait ao anatiny ao. Zay amin'ny ankapobeny ny ataontsika hoe présentation globale atao anatiny données fahatelo taonan'ny système zay. Raha tsika heverina any amin'ny présentation amizay zany tsika tia dia azonao alaina téléchargena avy amin'ny partirany blog le asehoko iny ao amin'ny deuxième page foana misy anazy de midimidiny ianao dia ty fichier présentation ty de cliquenao iny de mitondranao amin'ny Google Drive dia afaka téléchargenao any anatin'ny Google Drive le izy dia mahazo version PDF enao. Fa ny anafa ny extracté koa dia nataoko en photo. Ina nes groupe ahoana ny fanaovana ny investissement ao anatiny ary ina daholo ireo étape tokony ataonao. Zay no présentation hoarahantsika zany zao ny anomboako anazy dia an'le hoe fa maninona moa no miinvestir atsika ary satria important ve izy tsy important. Ny maha important ny miinvestir no azavaiko zany zao tsika olombelona amin'ny ankapobeny dia azo zaraina mizara telo ny fiainatsika amin'ny ankapobeny toy ny hitantsika eto amin'ny sary manoloana atsika eto. Eo ny fahazazana, de eo ny fahatandrana ary eo ny fahaterana. Dia raha ataontsika courbe zany amin'ny ankapobeny le fahazazana jusqu'à ataontsika 22 ans zany hoe période-nao le fahazazana de mianatra de mamaraparana fianarana manodidina ny 12 taona eo dia miditra amin'ny vie active amizay ozytsika ianao zany hoe ao anatin'ny fiainana maha lehibe amizay zany dia ao no période anankiray ilana n'lay manao an'lay investissement ianao sady période ahafahanao nahazo an'ireo ataontsika fahalalana sy traikefa tany ampianarana na tamina lalana formation dia ahafahanao miinvestir mananao an'lay fahaterana aorina ny 20 taona no miakatra any. Izay amin'ny ankapobeny le izy
maninona miinvestira atsika ato ny antony a dia rehefa antitra ianao a dia miverina midina lay force be deabe zany zavatra tsy araka ny vatanao tsony na ny sainao ihany koa dia ny atokony ataonao zany de hoe mihinana an'ireo zavatra na le ataontsika hoe le grain na le profit azonao nandritra ny période nanaovanao an'ilay investissement. Zay ma important an'le hoe maninona no tsy maintsy miinvestira atsika olombelona. Zay ny akapobeany fanazavana tsotsotra hoe maninona no tsy maintsy miinvestira atsika. Toy atsika ny présentation misy karazany maromaro ny investissement fa vitsivitsy ireto teneniko reto eo ny mobilier na le real estate, eo ny investissement any amin'ny banque zany hoe mametra-bola ianao de mampanjana bola, eo ihany koa ny ataontsika matière premier na reny minéral reny toy ny volamena na reny uranium sy namany reny reny zany afaka anaovana investissement ihany koa. Eo ny tontolon'ny sécurité bonds, fa ny roa farany tiako tenenina dia lay resaka crypto monnaie na le ataontsika hoe vola virtuel sy ny monde ny forex na resy tontolon'ny resaka action ohatran'ny any Wall Street any États-Unis reny. Dia reny zany karazana investissement azonao atao daholo ary mbola mety misy ny hafa ankoatran'io fa amin'ny ankapobeny zany saika voaparitry nireo daholo ny investissement misy. Fantenentsika teo présentation teo tamin'ny volana jona fa efa 77,000 mahery zany ny mpikambana ao anatin'ny zany hoe ny investisseur ao anatin'ny S group amin'ny ankapobeny fa efa tsy iotsony zany fa ity donné ity moa zany tamin'ny volana jona lasa teo. Dia mazava ho azy ohatrany koa le firenena teo fa mihoatra lavitra dia legal ve le compagnie sa tsy legal. Ity fichier na ataontsika document aloha antsika ety azonao jerena io misy roy mirepresenté an'ity en ligne mihitsy zany afaka ataonao recherche ity compagnie ity sy ny numéro d'enregistrement zany sy le olona ao anatin'le compagnie. Raha nanaraka le vidéo présentation amin'ny raha nanaraka le vidéo amin'ny présentation complet aty ianao dia cliquenao lay full présentation dia ao amin'ny description ao ny roy hitanao anazy io. Cliquenao le hoe show dia ity le izy amle hoe UK Gov link ty cliquenao iny dia mitondranao makany amin'ny site ny compagnie firenena anglisy enregistré any Angleterre zany le compagnie ary mitondra n'io numéro 12 69 54 21 datsika ety. Io zany lay donné mahalegal lay compagnie ary ao daholo reo mise à jour tatsika le mise à jour marobe nisy hatram'izay zany tatsika fa maromaro zany ny document vitan'zareo depuis de misy avaozina isa-taona le izy. De ao koa nijerevanao an'ireo olona mandrafitra n'ilay compagnie amin'ny ankapobeny zay directeur dia ty Mariana ty ary vehivavy io raha ohatra ka mandeha any amin'ny
présentation ny tompon'ilay système atsika dia misy telary zareo tompony a, dia Tsergy a Vadim ary Roman tia top leader ao anatin'ilay compagnie ity Oleg ny anarany a atsika ety. Dia izy telary io zany no fondateur ary tompon'ilay compagnie, de i Vadim no représentant marketing an'ilay système amin'ny ankapobeny, ary Tsergy vadilay le directeur misoratra am'ilay compagnie tatsika le hoe Mariana ety zany. De izy valivotaka any Angleterre zany, dia vadiny ity zany no nandroatana anazy ny inscription any amin'ny Angleterre. Dia hitatsika Vadim manao présentation tany a Dubai io tamin'ny nandritra n'ilay fionana voalohany ty sary ty. Hitatsika ireo tamin'ny mbola ny anarany Sincere System Group, zao izy fa lasa S Group. Dia toy atsika ilay présentation capital ny tamin'ny nanaovany ny inscription an'ilay compagnie dia 5 millions pounds, zany hoe 5 millions livres sterling zany no capital nanomboana an'ilay compagnie tamin'ny 2018 zany. De tamin'le izy mbola pool any zareo le mpinamana reny zany izy, fa am'izao izy zany public pool, dia reo membre rehetrarehetra mameno anazy ao. Nisy taona izy io teo alohaloha omendreo ny capital pool io isam-bolana fa noho ny raison de sécurité zany dia tsy nasehon'zareo tsony le izy taty afara, fa mitombo any foana le izy, ary amina million de dollars le izy zany na billion de dollars zany ny fijeriko anazy am'izao fotoana zao. Ty farany nampisehon'zareo an'izay dia tamin'ny herintaona. Dia vitsy ny compagnie no mitody masa, satria Vadim zany nanana compagnie antsoina hoe Instam zay tamin'ny voalohany, azonao arahana zay ao am'le vidéo ao amin'ny YouTube iny, de misy an'ilay tantarany Vadim sy ny namany ao hoe inona ny historikany, dia nisy compagnie de namidiny iny compagnie iny dia nazahoany vola, de nanofahany nanomboka an'ilay Sincere System Group taorinan'izay. Dia zay no nahafahany nanana an'ilay capital 5 millions de livres tatsika eo iny. Fanazavana amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe atao sasary tsotsotra zany hoe inona lay Sincere System Group na lay S Group, dia fitambarana ataontsika hoe compagnie maromaro ao anatiny ao, zany hoe misy sous compagnie maromaro zany ao anatiny ao, karaha fitenenana moa de hoe écosystème le izy zany. Dia eo voalohany lay S Forex zay business voalohany atao anatiny, ny S Pharmaceutical dia izy ty basé any Suisse, mamokatra fanafody amin'ny ny alalan'ny rongony zany, fa fanafody eken'ny OMS zany le izy. Dia eo ihany koa ny S IPO izay mandala bebe koa reny tontolon'ny crypto fiforonany reny zany. Dia eo ihany koa ny resaka trading sy ny finance zany amin'ny ankapobeny ao anatiny ao koa. Dia eo moa zany ny soale na ny finance écosystème hitantsika ety, ary eo ny S Charity zay karazana ataontsika hoe pool anankiray hoentina manampy an'ireo olona mitady an'izay fanampiana zay. Izy io misy condition vao mahazo an'izay ianao, fa
saika fikambanana zany mahazo anazy io ary zareo tsy manome vola directa fa fampitaovana zany no ataony amin'ny alalan'ny hoe besoin tena ilain'ilay entité zany. Zay amin'ny ankapobeny no tena fahitako ao anatin'ilay S-Charité. Dia azonao arahana ao anatin'ilay site officiel ao daholo ny détail an'izy iny fa amin'ny teny anglisy moa le izy. De le idirantsika voalohany le S Forex Trading, io ny business voalohany ao anatin'ny S Group ary saika miopana ataoko hoe ny 700 video ty de miopana tanteraka ao anatin'io no iaho mbola zay section zay no ataoko zany. De inona le izy io zany de resaka ny fanaovana trade ary miara-miasa amina compagnie antsoina hoe DDS zay ny S Group. Dia raha manaraka ilay video présentation amin'ny teny anglisy iny ihany ianao dia efa natoko ato ny lien an'ilay DDS Group hitantsika ety cliquenao iny de misokatra de le izy DDS-corp.com no site misy anazy. Dia rehefa tonga ato amin'ny site officiel ny DDS ty ianao ka miklik tandrify an'ilay partenaire ato. Dia izy ty zany compagnie anankiray manao ny tontolon'ny resaka trade ary saika ataontsika reny compagnie matanjatanjaka reny banky no tena miara-miasa aminazy ty. Raha vao avy klika an'ilay partenaire ianao dia misokatra ohatr'izao le izy. Dia hitantsika ato ambany ato misy compagnie marobe ato hitantsika Morgan Stanley, Crédit Agricole, BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America, S Group hitantsika ireo ary mbola misy 50 mahery namany saika bank daholo amin'ny ankapobeny ireo dia compagnie matanjaka eto ambony tany. Hitantsika S Group zany tafiditra ao anatiny ihany koa. Zay ahafahanao mandrefy an'ilay compagnie hoe manao ahoana nitanjaka amin'ity compagnie ty sy ireo entourage zany. Izy zany manao ny resaka ataontsika hoe trade amin'ny ankapobeny dia en partenariat avec DDS io zany. De ity moa zany ny endriky an'le site teo aloha fa zao izy efa azoro dia hitantsika fony izy mbola sincère zany tato zao izy vao tamin'ny septembre teo natao mise à jour ty site ty dia voalohandohan'ny septembre teo izay dia lasa ohatr'izao indray ny endriny amin'izao fotoan'izao. De pasevantsika iny présentation raha iny ao ny fomba fanaovana ny investissement ao anatin'ny S Forex amin'ny ankapobeny ny gain dia entre ny 10 à 15% par mois, zany hoe folo ka hatramin'ny amin'ny 50 isan-jato isam-bolana eo zany ny gain amin'ny ankapobeny. Tsy voafetra io zany, tsy stable le izy satria ny antony manao trade ry zareo indraindray mahazo indraindray tsy mahazo ary azonao arahana zay trade zay rehefa membre inscrit ianao dia manao login dia 65 52 44. De rehefa tonga ato ianao dia mandeha aty amin'ny onglet aty dia hitanao ato anatin'ilay hoe report, klikenao tandrify an'ilay hoe report dia hitanao ato daholo ny trade ny zareo hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'izao ataontsika zao misarge eto le fichier page be dia be mihitsy iny efa any amin'ny 500 page mahery ihany
ahitanao an'ireo historique an'ireo trade ataon'ny S group zany a. Raha masinina mararirary de tsy afaka mijery anazy ty a, tatsika atola ny historique ny page ny trade ataon'izy ireo hatrany amin'ny pendohany hatrany amin'ny amin'izao fotoana zao a, tatsika mahatratra 463 page de zany hoe eo amin'ny 500 eo zany 500 page latsaka eo a. Tatsika any reny ny historique rehetrarehetra na bay io na sel io a, ary misy taona misy moins io misy taona tsy voatery plus daholo zany a, misy taona loss le izy, tatsika ohatran'ity zao misy loss le izy de fa anjaran'ny S group zany a na le sincere system group a no mandanjalanja zay ao a de mahazoana lay gain hitatsika hoe entre zahoana le gain entre 10 à 15% zay. Raha ny taona en moyenne zany a nandritra ny taona 2019 de teo amin'ny 15,50% ny gain nandritra ny 2018 à 2019 première année ny siny, deuxième année teo amin'ny 14,56% par mois teo zany moyenne io a, dia fatelo taonany a dia teo amin'ny 12,14% par mois io. Dia misy kajy ohatr'izao ny fandehan'ny gain amin'ny ankapobeny amin'ny investissement ataonao amin'ny S group. Ny minimum aloha dia $100 araka hitatsika ety ny zay zany ny level voalohany, de amin'izay fotoan'izay 50% ny gain azonao, 50% ny gain ilany any système. Izy io zany ampanarahany tsara amin'ilay fomba fisainan'ny membre amin'ny ankapobeny, ny olon-tsotra amin'ny ankapobeny mihitsy zany lay système. Dia rehefa miakatra lay capital anao, ataontsika de miditra level 2 anao dia minimum ny investissement zay fotoan'izay $500 dia 40% indray ny ny système dia 60% anao. Zay zany fizarana ny pourcentage du gain zany. De raha miakatra indray le izy $1,500 noho miakatra zany ny investissement anao dia 65% ny gain anao 35% ny système. De raha $5,000 no miakatra ny anelanelan'izay zany mbola tafiditra amin'le caractère ato ambany dia raha miakatra ny $5,000 ianao dia 70% anao dia ny 30% ny système. De raha $10,000 dia 75% anao dia ny 25% ny système. Am'le gain le 10% 15% tenentsika ato izay tenentsika zay ny fomba fizarana zany ohatr'izay. Afa tsara le fa aza afangaro hafa le pourcentage na capital de hafa le pourcentage de gain par mois, aza afangaro zany le izy. De ty zany pourcentage de gain journalier azonao ato zany ny omeny eto ambany ety arakaraka ny capital anananao. Dia ny manaraka $25,000 no miakatra dia 80%
20%, zany hoe anao ny 80%, 20% système. Dia raha 50 000 $2 no miakatra any zany a, tsy ferany io zany na 1 million de $, nataonao na fery io fa zay zany ny farany fomba fizarana ny 85% anao ary ny 15% ny système. Io structure io zany mbola tsy niova hatrany amin'ny voalohany ka hatram'izao nisian'izao, ary manaraka le ataontsika hoe fomba fisainan'ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy nandrafetana nazy ty zany. Ina ny antony ny ankamaroan'ny olona tsy de manam-bola zay, dia aty amin'ny voalohany zany hoe level telo voalohany aty misaika misy ny olona amin'ny ankapobeny. De rehefa mampiakatra ny compteny ihany izy de miova tsikelikely izay fomba ataontsika hoe fomba fanaovana ny investissement zay, zany hoe arakaraka ny mangedangedany capitalanao zany maromaro ihany koa ny profit azonao, zay amin'ny ankapobeny le. Ary le système maninona no todo telo taona no mihoatra izy zany zao ny antony zay fananany an'ity structure maharitra ity, satria système zany hoe mahazo vola ihany koa de tsy hangalatra volanao mihitsy izy zany, ary fantatra hoe avy aiza le source ny vola miditra ao anatin'ilay système. Akoatran'le trade ataon'zareo zany dia anao mahazo koa, ary zareo manao trade foana 7 jours sur 7 fa ny 5 jours sur 7 no iarahany amin'ny olona rehetra zany, zany hoe ianao mahazo gain à 5 jours sur 7, zany hoe de lundi au vendredi le izy, fa ny andro zareo mitohy ao ambadika eo, zany hoe zareo zany manodina le vola ihany koa ahafahan'le compagnie miaina tsara sy manana succès tsara. De raha ohatra ka aseho antsara tsotsotra résultat nisy hatrany mpiandohana hatramy volana mars farany etya, fa ino zany afaka rahanao anatin'ilay pdf iny teo lay détail n'lay trade fa raha graphe amin'ny ankapobeny par mois zany de ohatrohatr'izao voalohany nanomboany tany amin'ny 32% ny gain, zany hoe nandritra ny heritaona voalohany iny raha mijentsika février jusqu'à janvier tena miaka midina be le gain, fa taty aorindrina izy zany tatsika ohatra ny hoe mba stable même niveau teny lay gain, zany dikan'iny zany miaha professionnel kokoa lay trader ao anatin'ilay compagnie. De raha miditra ny back office ny compagnie anao de hitanao ato iny zavatra nyteneniko teo iny, fa azadinao anatin'ilay hoe $100 minimum iny dia misy an'ilay frais 5%, zany hoe $105 zany minimum tsy maintsy ataonao dépôt, akoatra n'lay frais de transaction raha mampitrany anazy any amin'ny soale anao avy any amin'ny walenao hafa zany. De tsindriko kely zay satria ity matetika mamitaka atsika nietreritra atsika hoe $100. Dia eso groupe manana ny ataontsika hoe stable coin tokana antsoina hoe SWCT, io zany ny karazana ataontsika hoe vola stable coin io ary efa isokatra any amin'ny tambazotra ny crypto-monnaie rehetrarehetra any zany izy io, fa io moa zany natokana ho an'ny mpikambana aloha zany hatreto. Dia ao anatin'ny soale efa manana crypto anakiroa zany lay S group, eo ny SWCT ary misy koa ny SWP. Jerentsika zay rehefa avy eo ao anatin'ny fomba fanaovana ny mining, dia ato anatiny misy video mampiseho atsika sy fanazavana n'lay fanaovana ny
S forex amin'ny ankapobeny ny historikany de le courbe amin'ny ankapobeny de le courbe amin'ny ankapobeny hitanao ety tatsika inzao fohifohy raha mijery tsika reo courbe atao teo amin'ny sasany jusqu'aty amin'ny farany de hitantsika hoe mitovitovy niveau eny le zany hoe tsisy gain le mipika be any ambony any be reny ary na hoe midina be reny fa amin'ny ankapobeny zany ianao dia mahazo gain foana isanandro ary ny capital tsy expiré zany mihitsy ary capital ihany koa dia azonao atao ny manao retrait anazy atao anatin'ny S group raha miditra amin'ny onglet investissement ianao de hitanao otandrify an'ilay investissement anao eo misy an'le hoe retrait eo de misy condition arakaraka nylay faharetan'ilay investissement nataonao dia mbola hotenentsika moa zay rehefa avy eo misy ny 3 mois misy ny 6 mois misy ny 12 mois de misy ny ambonin'izay ihany dia de hitantsika ohatr'izao zany hoe ny gain azonao zany ao anatin'ilay 50-50 lay 6,07% eo zany ny azonao isambolana zany ho an'ny ato dia raha ohatra ka $500 no miakatra ndray ny de latsaka ny $1,500 entre an'izay eo zany capital anao de mahazo 7,28 par mois eo anao zany isambolana ao anatin'ilay ataontsika hoe 40 partage ety zany lay ataontsika hoe système sy ianao teo ianao sy ny système dia ohatr'izay arakaraka ny angedan'ny capital hitantsika ety ny akaran'ilay gain azonao zany hoe raha ohatra ka $50,000 no miakatra zany ianao de mahazo an'ilay 10,31 ianao isambolana ao anatin'ilay ataontsika hoe 85-15 zany hoe 85% anao dia ny 15% ny système tatsika ireny zany karazana ohatra approximative io zany amin'ilay fanazavana an'ilay gain par mois sy ny anao sy ny an'ny système misy ohatra concret nataony zareo investissement miainga avy amin'ny $500 zany tatsika ety $500 zay zany premier mois dia raha mandeha ihany izy zany de tatsika tsara fa eo mandididina ny 7,28% zany 60 zany hoe 60-40 zany ny partage de hitatsika zay foana zany ny gain jusqu'any amin'ny farany 7,28% dia miréinvestir automatique anao zany hoe tsy manao retrait mihitsy zany de lasa ity izy amin'ny faran'ny taona tatsika ety $1,160 de raha ao anatin'ny faharoa taona izy zany de lasa $2,850 ao anatin'ny fahatelo taona le izy indray zany de lasa $7,160 tatsika miainga avy any amin'ny $500 ianao anatin'ny telo taona de lasa $7,160 sady tsy mampiditra olona eo fa investissement tsotra fotsiny ataonao tsy manao retrait zany hoe afaka ny mananao ny hoavin'ny zanakao zany raha ohatra ka investir $500 ianao zany izy mbola kelikely de ataontsika izy troisième afaka baky izy zany efa manana anty sady afaka hoentiny miaina no hoentiny manohy an'le fianarana ihany koa hitantsika am'izay zany lay potentialité ao anatin'ilay S group
ohatra faharoa ataontsika miinvestir $1500 dia gain azonao anatin'le 65-35 65% anao a dia ny 35% ny système. De ity zany ny pourcentagenao isambolana miainga avy amin'ny $1500 atsika, dia reo ny gain isambolana amin'ny alalan'le pourcentage tenentsika teo. De ao anatin'ny heritaona manana $3731 ianao, zany hoe manodididina nylay fois 2 mahery eo zany ny volanao. De tatsika ao anatin'ny faharoa taona lasa $9890. Dia fahatelo taona indray hany ahodina de miakatra mazava ho azy ilay pourcentage de gain de lasa $27900. Zany hoe miainga avy amin'ny $1500 ianao anatin'ny telo taona, tsy manao retria fa mireinvestir tapitra ny fahatelo taona de lasa $27900. Ohatra fahatelo $5000 ary ity ny tena tsara raha ohatra manana moyen anao dia miainga an'ilay $5000. De tatsika 70-30 ny partage 70% anao 30% ny système, zany hoe manana eo amin'ny 8,47% eo ianao zany par mois. Dia raha mijeritsika $5000 amin'ny volana voalohany de reny zany structure anao marapahatonga ny 12 mois. De hitatsika ao anatin'ny heritaona ny $5000 lasa $13671, saika presque fois 3 eo zany lay volanao. De anatin'ny faharoa taonany mazava ho azy miakatra le pourcentage dia lasa $39700 eo zany. De indray reinvestisena amin'ny fahatelo taona lasa $124000. Tatsika ao anatin'ny zany hoe $5000 ao anatin'ny telo taona lasa $124000. Mireinvestir tsy manao retria fa mireinvestir automatique no ataonao am'izay fotoana zay, tsy mirefery olona eo fa réinvestissement amin'ny alalan'ny capital sy ny gain azonao no atao zany. Ohatra vitsy reny na telo reny ary hitatsika mampita izy eto lay pourcentage de gain amin'ny alalan'lay ataontsika mireinvestir sy lay miinvestir tsotra, zany hoe un investissement simple sy lay mireinvestir. Tatsika samy hafa lay pourcentage ao anatiny ao zany. Io zany mode de calcul somary sarosatra mahazo anazy io fa afaka hijerevanao arakanao lay calcul liza. Manaraka ny financial ecosystème na ataontsika SOALI, izy io amin'ny ankapobeny efa nazavaintsika teo moa zany fa tsy de misy zavatra tena hoe tokony hazavaina fa ny tombony dia eo amin'ny fomba fampiasana anazy dia afaka mividy ianao, afaka mivarotra ihany koa, ary mamadika ny vola crypto lasa fiat lasa crypto eo no eo. Dia tsy mila télécharger ninina ianao fa afaka tonga de miditra par web ihany koa ianao, sady haingana izy no sécuriser. Zay zany tena tombony ao anatin'ilay SOALI. Ary tsy miankina zany hoe ianao zany hoe tompony contrôle rehetra amin'ny vola ao anatin'ny portefeuillenao fa tsy miankina amin'ilay compagnie ohatran'le tany amin'ny raha ohatra mampiasa feuille de compagnie moa fiteny anazy na reto antsika hoe
le compagnie fahatelo reny ohatra hoe mampiasa anao Binance sy atao Coinbase lasa miankina amin'iny ihany ianao zay ataony zareo indraindray gazany zareo volanao tsy afaka manao retrait anao raha tsy vitany verification na ohatran'izany fa ataony soale ianao zany a dia afaka manodikodina volanao tsara mamadika anazy fiat ho lasa crypto lasa fiat azonao atao foana zany zay atao anatin'ny soale SWP i mining di programme ray vaovao ao anatin'ny soale efa mambolana vitsitsy teo ny siny 5 volana mety tonga amin'izay di mandeha tsara fa iaho mbola tsy ao anatin'ilay izy dia mbola tsy de manana détail hoentiko manazava anazy iny zany zao fa misy section anankiray raha miditra amin'ny back office teo tsika amin'ny investissement dia ity le izy liquidity mining aty afaka anaovanao investissement amin'ny alalan'ny fanaovana mini zany na mining tsika ty iaho mbola tsy anatin'ity section ty fa anatin'ireny voafetra ilay fotoana ao anatin'ny herintaona zany dia expiré ilay capitalanao zany hoe afaka misafidy ianao 90 jours sa 80 jours na herintaona mandeha antsika amin'ny site-ny CoinGecko dia efa listé ato ilay SWP ty le izy ilay soale protocole ty misy SWP anankiray ato ka vaty fa lay soale protocole le dia tatsika valerany amin'izao fotoana zao zany lasa 2,64 dollar nisy fotoana izy io tafakatra 4 dollar fa fotoana fividianana zany zao raha ohatra kelikely capital anao dia miandry an'ilay nefa anatin'ny miakatra izy io zao miandry an'ilay nisy fotoana izy tafakatra taty amin'ny 2,29 2,28 zany hoe raha manana ataontsika 100 dollar ianao zany dia tsara mandeha aty dia miandry an'ilay fiakarany ianao dia manao investissement amizay satria azo atao tsara manao dépôt amin'ny alalan'ny SWP zany hoe crypto ny soale iny ao anatin'ilay S group ianao zany hoe raha miditra amin'ny soale ianao dia mividy 96 28 26 rehefa tonga atao anatin'ny soale ianao dia afaka miinvestir amin'ity SWP ty ianao zany hoe mividy amin'ny alalan'ny PancakeSwap ianao dia transferinao ato amizay amin'ny alalan'ny BNB zany na ny Binance Smart Chain BEP20 no ampiasainao dia rehefa avy eny transferinao ato dia afaka anaovana investissement amizay zany hoe rehefa déposé ato le vola na le crypto dia miandry ianao hoe ravina izy miakatra dia rehefa miakatra be ny valerany dia afaka tonga dia anaovanao investissement amizay malaky kokoa ny ato amin'ny crypto iaho mbola manangonangona tsikelikely anazy ty aho fa rehefa vonina zay dia transfereko dia manao vidéo hafa vaovao hoentina manoratsika fomba fanaovana an'izay toy antsika ihany ny présentation zay le liquidity mining teo misy lay SIPO ary misy ihany koa lay S pharmaceutical zay efa nambarako fa ny Suisse any misy anazy ty ary mitiny certificat amin'ny joro ara-panjakana any lay compagnie any Suisse any tatsika misy ny roadmap dia
izy groupe amin'ny ankapobeny a misy an'le fampizarana traike fa zay ny tena atao mandritra an'le événement ohatra ny tany a Dubai a na ny tany a Russie sy ny tany a Turquie reny. De hitantsika ny compagnie ihany koa dia mifampiraraha amina compagnie hafa mpamorona reny fiara sy ataontsika hoe mpivarotra an'ireny fanaka reny a dia ianao zany hoe afaka maka manao contrat amin'ireny compagnie reny a maka fiara ohatra dia le gainao avy any amin'ny S-groupe ahafahanao mipayena azo atao tsara zany zay aty amin'ny S-groupe. De fa misy compagnie fa miara-miasa am'zareo anatin'izay. Eo ihany koa le fifanomezan-tanana ao anatin'ilay S Charité, zany hoe karazana hetsika karikativa ataon'zareo ao anatin'ilay izy zany. De manampy an'ireny zaza biby fiompy reny ary ty resaka S partenaire ty no azavaiko faraparany ao anatin'ny présentation ty. S-groupe raha ataontsika sary amin'ny ankapobeny amin'ity tableau ty zany dia ohatrohatr'izao ny fandehany. Ianao afaka mampiditra partenaire de afaka tsy mampiditra ihany koa fa safidinao manokana iny fa ianao mahazo gain foana ary ny investissement tsy expiré zany ao anatin'ilay S Forex. De ny level misy anao raha mampiditra partenaire ianao ao amin'ny level voalohany raha ohatra minimum ny investissement iny ampiasainao $100 de level 1 anao zay. Dia 5% ny pourcentage de gain avy any amin'ny partenaire anao raha ohatra ka ao amin'ny olona affilié inscrit amin'ireo direct zany zay. Dia na indirect na direct de eo foana daholo zany ny aingana. De azonao atao mampiditra ekipa anao de tafakatra $3000 le capital an'ireo ekipa anao iny na le partenaire anao reny fitambaran'ireo partenaire anao. Dia mbola $100 ny investissement nananao ohatra dia afaka miakatra ao anatin'ny level faharoa anao zany zao dia manomboka eo amin'ny $3000 no miakatra zany de mahazo 7% indray ny gain azonao avy amin'ny hetsika ataon'ireo na le dépôt ataon'ireo partenaire anao reo. Dia raha feno $10,000 indray zay de miakatra level fahatelo ianao ny ekipa io zany zany hoe fitambaran'ny capital an'ireo ekipa raha feno $10,000 ka na de mbola $100 ny capital anao dia miakatra level fahatelo ianao ary mahazo pourcentage na commission 9%. Dia manomboka avy eto amin'ny level fahaefatra ny hoe tafakatra $25,000 ny any ekipa enomboka eto no miakatra de mahazo bonus avy any amin'ny système am'izay ianao satria miasa tsara. Dia mahazo $1,000 ianao avy any amin'ny système ary ny gain azonao avy amin'ny partenaire anao manomboka amin'ny vomafeno $25,000 eo zany ny commission ny capital an'ireo ekipa dia mahazo commission 10,5% no miakatra any ianao zany. De isaka misy manao dépôt zany de 10,5% zay no azonao raha vao mahatratra an'ity $25,000 mahery ty ny any ekipa anao. Miakatra level fahadimy ianao raha ohatra ka tafakatra $50,000 lay ny ekipa anao capital minimum tsy maintsy anananao dia $500 am'izay fotoan'izay de mahazo bonus $2,000 avy any amin'ny système ianao. Dia tafiakatra 12% indray lay commission zany hoe pourcentage de commission azonao avy amin'ireo
olona na partenaire miara-miasa aminao reo. Zay rehetrarehetra zay moa de hitatsika arakaraka an'igny foana zany fiakarany ary arakaraka n'izay ihany koa ny any ekipa. Hitatsika ireo ekipa anaky enina tasehako tany amin'ny talohandohan'ny vidéo tany efa ato amin'ny level raiky amby folo ary niampy level efatra ambonin'indray moa izy ty zany amin'izao fotoan'izao dia akoatra n'ity bonus 1 million de dollars fa miampy critère hafa izy io hoe mba tratraranao an'ilay mba azahoanao an'ilay bonus ty zany de ny ekipa ambaninao ao tsy maintsy level zao indray misy caractère manomboka eto amin'ny 14% dia misy document signenao zay ao amin'ny back office fa tsy maintsy efa lasa représentant ny compagnie mantsy ianao am'izay fotoan'izay dia tsy maintsy S-group rery no ataonao promotion eny amin'ny profil Facebook nao na ohatran'izany fa tsy afaka asianao zavatra hafa. Misy zavatra ohatran'izay le izy no miakatra any zany de amin'iny ahafahanjareo ohatra hoe tena hoe représentant ianao zany dia bénéficier ao anatin'izay amin'ny alalan'ny fomba fanaovana an'ireny ataontsika hoe séminaire marobe reny ary azahoanao an'ireo bonus maro samihafa ao anatiny ihany koa. De reo miakapeny le izy fa raha ohatra anaraka le ambonin'io bonus io zay ambonin'io ty zany hoe level ambonin'ity zay ianao dia rahanao ao amin'ny poste nataoko tany aloloha tany le izy verina any amin'ny profil ako ianao de midina any ambanimbany any ianao fa nisy poste nataoko zay ihany mahakasika n'ilay level fanampiny. Tily izy raha foezina re zavatra nitanjaiko teo dia ianao manao investissement de mahazo hatrany amin'ny 10-15% par mois de hitatsika arakaraka an'izay ny partage de gain hitatsika ity dia ianao ity ny totalin'ny mpikambana vo haingakaingana ity donné namboariko ty fa ireto lay level nakevatra fanampany 12, 13, 14, 15 ty zany dia mitombo indray lay pourcentage de commission fa ity ny bonus ary ny capital an'ireo ekipanao zany am'izay fotoan'izay de miakatra ohatr'izao. De ianao voalohany afaka tonga de miditra any amin'ny level fahatelo zany hoe mampiditra capital $10,000 ianao de tonga de tafiditra atao amin'ny level fahatelo dia zany hoe tonga de mikompy ohatrany hoe any ekipanao ihany zany raha ohatra tonga de manao investissement $10,000 ianao zany de ohatrany hoe tonga de ohatrany ekipanao ihany tonga de tafiditra level fahatelo ianao amin'ny vao miditra iny dia tonga de mahazo 9% ianao raha vao tsy tonga de zay no capital ampijoronao ao. Dia teneniny moa zay ao anatin'ilay présentation ihany ety zany hoe ianao tonga de afaka manao miditra level fahatelo de tonga de mahazo 9% tatsika ety karaha na bonus io zany raha ohatra miditra tonga de $3,000 ianao tonga de level faharoa tonga de mahazo 5% avy hatrany. Karaha na marketing an'ilay système io zany mba ahafahan'le olona miditra matevitevina kokoa miditra ao anatin'ilay système. Dia misy karahana bonus plan hafa omeny zareo ihany koa arakaraka ny fomba fiasanao zay ao anatiny ao fa arakaraka ny nombre ny partenaire zany no mitondra anazy.
amin'ny resaka fomba fanaovana mining teo dia tatsika misy karazana ataotsika abonnement ao anatiny zany arakaraka an'izay ihany koa ny ataotsika pourcentage de gain na ny retour de gain azonao ao anatiny ao amin'ny retrait dia mitsinjara ohatr'izao le izy raha ho an'ny forex manokana raha ohatra ka le capital anao no ataonao retrait dia raha 4 mois nanaovanao ny dépôt dia misy karazana ataotsika hoe pénalité 30% ianao zany satria vola iny zany miasa any amin'ny amin'zareo trader dia midestabiliser an'le système zany iny rehefa sotoninao dia sanctionné kely ianao zany dia ohatr'izay ihany koa raha ohatra ka 7 à 9 mois dia pénalité 20% an'ilay capital io dia raha ohatra ka manao retrait an'le capital anao ihany ianao entre 10 à 12 mois nanaovanao an'ilay dépôt dia 10% ny pénalité anao de raha ohatra 13 mois no miakatra zany moa zany hoe herintaona no miakatra le izy dia tsisy frais intsony afaka tonga de retirenao total zany ilay capital anao de raha ohatra amin'ny IPO ndray izy de ohatran'izay ihany mitovy ihany fa any amin'ny mining ndray izy capital raha ohatra 90 jours dia mahazo pénalité 2,5% ianao de raha 180 jours ny capital anao nao ny investissement dia mitovy ihany ny pénalité amin'izy rehetra reny dia ho an'ny gain zany hoe ny gainao azo tamin'ny dépôt nataonao indray no atao retrait ho an'ny forex dia afaka ataonao retrait isam-bolana fa minimum ny retrait moa zany $50 ny azy zany hoe raha ohatra ka mahazo ambonin'izay $50 zay zany ny ao anatin'ny système anao ka ohatra manao dépôt ianao na de ataoko hoe $100 de tonga de miakatra azo atao retrait na firy montant ao anatin'ny gain azonao isam-bolanao de afaka tonga de azo atao retrait am'izay fotoan'izay fa tsy maintsy manao dépôt ianao raha mandeha tsika ato amin'ny onglet finance lay gainao isanandro iny zany araka hitatsika ety dia miangonao iny zany dia raha ohatra ka ao amin'ny investissement ianao no paramétré hoe réinvesti automatique io 30 jours ny durée ny investissement amin'ny S-group dia miréinvestir ty ataonao on ty na actif lay bouton ety raha ataonao off io de tonga de miakatra ho azy tapitra le 30 jours de miakatra ho azy eto lay capital anao niny gain azonao tamin'ny capital iny de tonga de azonao atao retrait de eto anao raha ohatra anao retrait an'ilay capital miaraka amin'ilay condition le nitenentsika teo fa raha ohatra ka ny gain azonao isanandro iny zany mihoatra ny $50 na ataotsika hoe manana atao $500 ianao ka mila vola tampoka ohatra ny androany de mila manao dépôt zany hoe miinvestir $100 ianao le minimum iny de tonga de le gainao isam-bolana ety tonga de miakatra ery ambony de lasa ohatrany hoe daty vaovao indray zany ny investissement anao manomboka hatreo de ohatr'izay zany ny fipetrany anazy misy karazana logika kely ohatran'izay le izy fa ny gain isam-bolana iny zany nataonao on iny nataonao off dia azonao alaina fa tsy maintsy atao off ty zany rehefa haka anazy ianao de tonga de miakatra ho azy automatika eto rehefa tapitra le 30 jours ny gain isam-bolana anao de azonao atao retrait avy hatrany mandeha aminao amin'ny onglet finance dia cliquenao fotsiny atao anatin'ilay retrait dia SWT sa SWP
no ataonao retrait. Raha SWP moa izy de tany amin'ny liquidity manigny fa SWT izy ao anatin'ilay S4X zany. De cliquena fotsiny ampidirina eto le wallet akanao anazy de cliquena fotsiny le withdraw de mahatratra eo amin'ny 24 heures eo de azonao lay retrait-nao amin'ny ankapobeny. Fa ny vola rehefa tonga ato anatin'ny S-wallet de zay tianao anaovana amizay fa ny ato fa automatique raha manao retrait na mivarotra manolo ianao ato na ny échange zany hoe ty le fiat teo dollar sy euro perfect money izy io fa ny S group fa tsy de tena mitovy am'le perfect money mahazatra antsika. Ny azy tena misoratra USD fa tsy fotsiny tena euro fa tsy fa tsara to de raisina crypto le izy de tsy de manano sarotra. Ty teny ilavana anty transfert bancaire raha ohatra ka ho transferinao any amin'ny banque le izy de ny fakana anazy matetika ty stable coin ty zany hoe tsy miovaova io gainao io rehefa ty no akana anazy na TFR mety ihany koa na raisinao amin'ny TSF1 izy na raisinao amin'ny SWCTT stable coin ny S group ty. De ty le SWP ity ndray coin ny S group amin'ny monde ny crypto zany izy ty. De ty le teneko miakatra foana valeur misy taona izy io fa tafakatra 4 mahery fa azonao arahana moa zay raha mijery tsika tato anatin'ny 90 jours tatsika fa nisy taona izy tafakatra tany amin'ny 5 dollars zany hoe 5 dollars 6 de nidina be izy teo 2,27 dia andrasana indray zany fiakarany mety possible tafakatra raha miverina amin'ny bull market tsika dia mety possible tafakatra any amin'ny 10 dollars ny valeuran'izy ty atoato. Dia ny riem balance isaky mahazo commission ianao amin'ny resaka partenaire de tonga de mitrehitra ambony riem balance eto ambony zay de tonga de azonao atao retrait foana le commission azonao amin'ny partenaire. Ohatra zay koa ny bonus tonga de mivatana eto le bonus azonao amin'ny système amin'ny alalan'ilay partenariat le ho nazavaintsika teo tato iny. Isaka mahazo an'ireto bonus reto ianao zany de tonga de mivatana ery ambony eto izy de afaka ataonao retrait avy hatrany amin'ny fidirana amin'ny onglet finance na ataonao réinvestissement ihany koa. Miditra onglet investissement fotsiny ao dia cliquena ny misafidy an'ilay level tandrifan'ilay capital ianao arakaraka misy anazy eny zany dia iny amizay no investisevanao. Statistika tamin'ny faraparan'ny volana jona teo zany ty hitantsika ty fa mihoatra lavitra ty moa zany misy ty efa lasa enina le olona fafito akorina izy amizao fa le ray fafito tsy mety fantako angambany any vadimy angambany le fafito fa enina ny hita top leader arahanao zay ao anatin'ilay carrière ato onglet carrière ato ny hitanao an'ireo partenaire sy ny ekipa anao rehetrarehetra sy ny montant ny ekipa. Dia rehefa membre actif ianao dia mahazo miseho ty. Raha membre mbola tsy actif ianao dia tsy miseho ty, tsy hitanao ty. Dia ato ny le onglet hitanao le bonus maro samihafa iny. Dia arakaraka an'iny zany iakaranao avy hatrany hafa manana roa actif 207 ny inscrit fa roa no actif. Dia mijery ianao anatin'iny de misy ny onglet compagnie marketing ato ty dia arahanao le izy dia mijery tsika fito lay isan'ny olona ato amin'ny level faraka amin'ny folo. Pareil koa fa ty amin'ny 14 ty izy efa hiditra 14.5 amin'ny level valo zany.
dia arakaraka zay eny zany ny ataoko hoe bonus sy le classement misy anao. Zany hoe arakaraka ny montant ny ekipa. Eo ihany koa raha ohatra manao ekipa anao fa raha tsy manao ekipa anao dia arakaraka ny capital anao ihany koa misy ny level misy anao. Satria ny capital anao iny zay mamaritra ny level misy anao sy le pourcentage na commission hitantsika eto ambany reto azonao. Ary tena marana antsika ny vidéo zany dia aza adino misy ihany koa ny groupe telegram ary izay rehefa tafiditra atao anatin'ny back office anao dia misy an'ilay symbole ny telegram eto ambony eto dia cliquenao iny dia milasa mitondra anao makaty amin'ny telegram dia installenao le na telegram aloha installé izy dia tonga dia lienao makany amin'ny botin'ny système zany dia ataonao andraisanao nireo code idirana aminazy iny dia afaka parametrenao ihany koa ny étoilé bot amin'ny alalan'ilay étoilé misy sécurité iny ao miditra amin'ny étoilé anao zany dia amin'ny anglais sécurité le izy dia afaka parametrenao ihany koa dia mifandray tsara ilay telegram sy ny back office nao zany. Dia zadina ao amin'ireo zany mandeha ny miditra ohatran'ny an'ity zao ao ny ahitanao ny filiale miditra ny résultat azonao am'le 15 sanandro dia tonga dia miditra ato. Dia tia ny parent koa mifandray aminazy foana miresadresaka eny dia misy ihany koa ny groupe zay ny parent no adminany groupe natokana ho an'ny pays miteny anglisy zany dia marobe misy groupe miteny rosiana koa any dia misy ihany koa ny groupe ivoahany le résultat nireo membre hitantsika voarany ireny ataoko poste reny hitantsika reny ny olona mahazo gain foana hitantsika amin'ny fivoarany système zany atony nifasany zareo ny résultat nireo membre mahazo bonus manomboka amin'ny $1000, $2000, $5000 hitantsika ireo 1000 ny ambonin'izay rehetra any hitantsika io zany hitanao manao ahoana ny fivoaran'ilay système amin'ny ankapobeny. Ty zao lay groupe-ny rosiana afaka hivarotana sady zareo zany manao facilité de paiement zany hoe azonao atao tonga dia mitransférer raha membre inscrit dia miditra amin'ny finance dia manao transfert amin'ny alalan'ity onglet aty zany hoe tonga dia mividy zany le olona amin'ny alalan'le groupe rehetra misy annonce be dia be dia tsisy frais tsony zany fa zay zany karaha hoe fifanampiana ao anatin'le zany fa zareo ty moa zany amin'ny teny rosiana fa ny amin'ny teny anglisy ary koa afaka manao koa ianao zany dia ohatran'izay zany ny atao mifanampy zany ny atao anatin'le groupe zany hoe ianao afaka mividy ty zao misy mivarotra 2000 roupies na 64 vola rosiana zany tsika ireo dia samy manana ny fomba ivarotany anazy zany ny tsirairay atao anatin'le groupe. Zay amin'ny ankapobeny no amaranantsika ny vidéo zadino hitanao atao amin'ny ataoko caché ty vidéo ty mba ifiltre koa nireo olona miditra amin'ny système fa
tsy te hahita olona be dia be miditra ao fa tsy actif zany reo olona tena hoe mifandray amiko connecté amiko zany no ahita n'ity vidéo ty. Zay no namaranako an'le vidéo amy ankapobeny somary lavalava le izy fa mino fa nazava amitsika le izy ary mirary soa vidéo ty posteko atao anatin'ny canal YouTube koa fa tsy levako amin'ny Facebook mba ahafahanao télécharge anazy dia ary arahanao miadana tsara zany mba azahoanao an'le système anikana fotoana tsara ary araha tsara le fanazavana amin'ny atsipiriany. Alevako amin'ny description ny vidéo eo ny roy mitondranao makany amin'ny blog sy ny contact mety azahoanao anay raha ilainy zay dia raha soa mirary investissement mahafinaritra ho anao mandritra nyty tontolo andro tontolon'ny taona anaovanao ny investissement atao anatin'ny S-group ty. Manam-piona amin'ny vidéo manaraka indray veloma toko.